miakatra eo tongotrao. Valomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona fahatelo isika lesona ho an'ny lehibe misaotra an'Andriamanitra isika satria nandritran'iny herinandro iny dia nahita zava-dehibe tokoa ny amin'ny fomba fiainan'i Kristy ary indrindra ny fomba fahitana antsika ihany koa ny zavatra rehetra mila amboarina ary ihany koa ahitantsika ihany koa izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Aloha handerantsika ny famatinana ny lesona dia hivavaka isika. I Andriamanitra hitsaran-dezan-danitro mbola velom-pisaoranao izahay eny amin'ny tombo-potoana izay omenao anay io, mangataka aminao Tompo mba hiasa ao aminay tsirairay avy ka ny teninao izay nianarany antsika ny herinandro any hitondra voka-tsoa mandrakariva eo amin'ny fiainanay sy ny dia iarahanay aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe fifanoherana. Ny tsenjery dia marika toko 2:7-20 sy ny 20 manao hoe ary hoy izy tamin'ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Mifanohitra tanteraka amin'ny fomban-drazan'ireo mpitondra fivavahana ny fitondran-tenan'i Jesosy, ny fitorian'ny teny ihany koa eny hatramin'ny fanasitrana nataony aza. Niraisin'izy ireo mpiteny ratsy an'Andriamanitra izy, tendan-kanina hozy izy ary sakaizan'ny mpanota, mpandika ny sabata ihany koa. Nampangaina ho niasa ho an'ny Belzeboba mihitsy aza izy. Ary tsy vitan'izany fa naniavany azy dia nihevitra an'i Jesosy ho verisaina ihany koa noho ny asa be loatra. Tsy salasalana fa fiainana nampiady hevitra tokoa ny fiainan'i Jesosy. Nandritran'iny herinandro iny dia nijery manokana isika ny amin'ny fifanoherana momba ny fanomelan-keloka, ny fifanoherana momba ny sakafo, ny fifanoherana momba ny sabata, koa misy an'ireo fanontaniana izay niadiana hevitra ao amin'i Jesosy. Dia izany indrindra no fakafakatsika ihany koa amin'ity fandara manokana ity. Rehefa niverina tao an-trano Petera tao Kapernaum manko Jesosy dia olona maro ny tonga niaino azy. Nanantona ny mpinamana 4 mba hositran'i Jesosy ny namany nalemy, nefa tsy afaka nanantona akaiky azy izy ireo dia tapa-kevitra ny hitondra azy ho eo amin'i Jesosy izy ireo ka niakatra tao an-tampon-trano ary nanongotra an'izany mba hampidina azy. Tapaka ny tenin'i Jesosy tamin'ny fotoana io ary nangina ny rehetra niany izay ataony. Vao velany elokao izy afaka nanambara ilay marary ny-palasisany hoe ny ho afaka mandeha no ilaiko, saingy tsy nanao an'izany izy. Nositranin'i Jesosy ny fototry ny aretiny sy ny raharaha iny izay tsy handeha intsony fa ny famelan-keloka izay nitondra fiadanana ny fanahany no niraisina. Ho an'ny mpanorandalàna dia fitenenan-dratsy izany. Marina raha toa tsy Andriamanitra i Jesosy mba hanehoana ihany koa fa manana fahefana mela heloka izy dia nosotranin'i Jesosy ilay marary ny-palarisisa. Nankalazan'Andriamanitra ny olona no nanomezany an'i Jesosy fahefana mela heloka ary nandeha ilay paralisisa, fa ny mpanorandalàna kosa jamba tsy nahita fa afaka mamaky ny eritreriny, mamela heloka ny mpanota ary manome fanasitranana tokoa Jesosy. Sarotra ny mahazo an-tsaina ny fifanoherana nateraky ny fiantsonany levy ihany koa. Ho an'ny jiosy heringiriny dia ratsy noho ny jentilisa manko ny mpanory rehetra. Jiosy mpamadika izy nivaro tena tamin'ny ireo fahavalony ary tsy afaka hiaraka amin'ny sakafo aminy mihitsy na hikasika izy ireo. Ny ratsy hatrany nefa ny toe-javatra, tsy ny sakafo tao an-tranon'ny mpamory rehetra fotsiny Jesosy fa voadidiny maro tamin'izy ireny izy. Tsy ny andrela nefa ny fanankianana fa tonga dia nisy ary nilaza manao hoe miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota hozy izy. Nolavin'i Jesosy ny fomba fisainana izy ireo. Aiza no toerana tsaratsara kokoa noho ny eto ahitako mpanota vonjena hozy izy, fanampin'izany dia nafatony andinika ny fihetsempony izy ireo ary tsy maintsy mianatra amin'ity ihany koa. Tao anatin'izany ihany koa dia nahitsahantsika fa lavitra ny hianatra no teny fariseo, fa mbola nandrisika ny mpianatra Jaona hiaraka amin'izy ireo amin'ny
fanakianana ihany izy ilay nanao hoe nahoanao izy ny mpianatry Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifady ihany na fa ny mpianatra kosa tsy mba nifady. Fanoharana nentin' Jesosy namaly. Ary io fanoharana momba ny fampakaram-bady io, misy ihany koa ilay fanoharana momba ny vao sy ny tonta no nentin' Jesosy nanambara ihany koa sy nanazava ny zavatra rehetra, indrindra mahakasika ny mission tokony ataony eto amin'ity tany ity. Fifanoherana mandrakariva moa no velabelarintsika ary hita ihany koa nisy fifanoherana momba ny sabata. Hoy ny Marka 2:24 manao hoe ary ny fariseo izy nanao taminy hoe indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata. Misy karazana asa 7:30 manko izay ampianarin'ny fariseo fa fandikana ny fitsaran'ny sabata izay notendren'Andriamanitra. Nanao asa 3 voarara amin'ny sabata ny mpianatra tamin'ny nankan'ny vary sy nanala ny hodiny mba hihinanana azy, izany hoe mijinja, mamoly ary mitoto. Valitenin'i Jesosy dia hoe tsy tadidinareo ve Davida raha noana ka nihinana mofo masina izay an'ny mpisorona ihany? Kelikely avy eo dia nanao asa izay tsy tao anatin'ireo 7:30 Jesosy nefa no heveriny ho fandikana ny sabata ihany dia ny fanasitranana. Hoy Jesosy taminy hoe inona moa no mety atao amin'ny sabata, ny manao soa va sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Jesosy no tompon'ny sabata ary omeny antsika izany mba ahasoa antsika ary mahavariana fa nanao tetika hamono olona ireo mafana fo amin'ny fitandremana ny sabata. Fa ifana manao ahoana re nanaovana an'izany fahagagana izany? Teo ihany koa ilay fifanoherana mahakasika ny fandroan'ny Jesosy ny fanahy maloto. Manomboka tantara momba ny fianakavian'i Jesosy Marka, saingy notapahana izany mba hitantarahany fifanoherana tamin'ny fariseo. Avy eo dia niverina tamin'ilay tantara voalohany izy. Imbetsaky Marka no nampiasa an'io ravitra io mba hampifandraisina tantara roa izay mitovitovy sy hanehoanan'ilay eo afovoany ho manan-danja indrindra. Eto dia ny fihampangan'ny mpanao ara-dalàna ny amin'ny fahefana ahafahan'i Jesosy mamoaka demonio tantara tena manan-danja. Mampiasa fanoharana indray Jesosy hanehoana ny mahatsikaiky ny fihampangana azy. Ny hita tao an-tranon'ilay lehilahy mahery anankiray izay misy ny fanahy maloto Jesosy namatotra azy ka afaka nandroba ny fananana nanafaka an'ilay demonia. Ary mampitandrina ihany koa ny amin'ny loza teraky ny filazana ny asan'ny fanahy masina ho avy amin'ny devola izany. Zava-dehibe no nahatakaratsika an'izay satria hitantsika mandrakariva fa miasa milafy ny zavatra rehetra ny tompontsika. Ity ampamaranana dia ity lahatsoratra Madamo White ity no amaranantsika azy manao hoe tsy rehetra amin'ireo izay tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fanahy ny fahenjehana dia main'ireo izay tsy manana tanjaka ara-pitondran-tena. Ifoha ho an'ireo izay mahatoky izany izay tsy mba nanao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao ary tsy voataona ny fisainana na ny fankasitrahana na ny fanoherana. Ny fivavahana izay mijoro ho avolombelona velona ny amin'ny fahamasinana ary mananatra ny fahotany avinavina, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavana lamaody dia ho alan'izao tontolo izao sy ny kristianina anarany fotsiny. Rehefa hiaran'ny fanakianana sy ny fanenjehana ianareo dia miaraka amin'ny namana tsara izany satria Jesosy efa niaritra izany rehetra izany ary mihoatra noho izany aza. Raha mpiambina mahatoky an'Andriamanitra ianao dia ho fankasitrahana ho anao ireny zavatra ireny. Ny fanahy mahery fo izay ho marina dia mijoro irery ara no hahazo ny satro-boninahitra tsy mety loha. Amen. Irina dia hitondra hero antsika ny fandraisana ny reniten'Andriamanitra ireny ary ihany koa ahafahantsika manitsy ny amin'ny dia ataontsika amin'ny Kristy. Vavaka isika. Ry anay tsara indresan-danitro mbola vepisaoranao izahay noho ny amin'ny lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Mangataka aminao izahay mba ho volenao zavatra tsara, zavatsoa, zava-baovao hatrany ny fananay. Ka tanjaka izahay tahaka an'ireo apôstôly voalohany izay niranao ary havita be amin'ny asanao.
Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.